Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro dia nisy renim-pianakaviana iray antsoina hoe Sandra. Nakao amin'ny braon'ilay pastorany izy ka namoaka sy ny tantara lava dia lava ary mampalahelo tokoa. Hatramin'izay mantso i Sandra dia tsy nisy nahafalo ny vadiny avokoa izay rehetra nataony. Matahotra mandrakarivo Sandra rehefa mipaika ny ora ahatongavany vadiny ao an-trano avy miasa. I Sandra nefa dia vehivavy tsara tarehy sy manam-pahaizana tokoa, saingy noho ny fomba fandraisan'ny vadiny azy sy ny tsy fiheverany azy dia lasa tsy nahatoko tena sy nahatsiaro very Sandra, korotana ny sainy. Dia nanapa-kevitra haringa pastora hiona tamin'ny vadiny Sandra, ary dia nanome soso-kevitra ny vadiny Sandra pastora hoe: tiako ianao raha mba mitady zavatra tsara anankifolo hitanao eny amin'ny vadinao, ary misoran'Andriamanitra noho izany. Misoran'Andriamanitra intelo isan'andro, rehefa maraina ary rehefa eny an-dalana sy rehefa andeha hody avy any am-piasana. Toa ohatra ny sarotra tsy azo inoana tokoa hoe ny vadiny Sandra ve no anao izany, satria tsy mbola nanao izany mihitsy ity lehilahy ity hatramin'izay nivadiana izy ireo, saingy nanaiky ny anao izany ihany izy. Dia nanomboka nijery ny zavatra tsara teny amin'ny vadiny ary ity lehilahy ity. Nanomboka nisaotra an'Andriamanitra koa izy noho ireo zavatra tsara hitany teny amin'ny Sandra vadiny. Ary inona ho ianao? Lasa nitady sy nifantoka kokoa tamin'ireo toetra izay nanintona azy indrindra teny amin'ny Sandra vadiny raha lehilahy, fa tsy dia nifantoka intsony tamin'ireo toetra tsy tiany teo aloha izay nananany Sandra vadiny. Rehefa nandeha teny ny fotoana dia toa niova tokoa ny fomba fijery ny vadiny Sandra any Sandra. Niova ihany koa ny fandraisany an'ilay vadiny fa tsy toy ny teo aloha intsony, ary dia nanohy ny fisaorana an'Andriamanitra hatrany izy noho izany. Lasa niverina ny lamina ihany koa ny sainy Sandra vokatra izany, tsy nikorotana intsony, ary nampifanakaiky azy mivady indray izany fomba fijery izany. Manova tokoa ny fomba fijery rehefa mifantoka amin'ny lafin-javatra tsara isika. Eny fa na dia teny kely monja aza avoakantsika amin'ny olona manodidina antsika, noho ny fijerentsika zavatra tsara eny aminy dia tena mampahery azy tokoa izany. Mahaiza ary mankasitraka ireo olona rehetra manodidina anao manomboka anio. Manomboka izao dia mieritrereta ary isaory ireo zavatra tsara izay hitanao eny amin'ny olona izay manodidina anao. Raha kivy izy ireo dia ampaherezo mba hanome fanantenana azy ireo indray. Andramo ange dia ho hitanao ny vokany. Izany indrindra ange voalaza ao amin'ny ohabolana 520 ny 9:120 izao ny voalaza hoe: ny teny atao amin'ny antony dia paoma volamena ao anatin'ny vilia volafotsy tsara soratra. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina fartomotrany andro izay. Si fanati si azi si al fa fi un buona nanutang
hiantra na faly na ory na hijalisia hantra tarika karaha Lisaza nitinau nutina yanumanda kizai itambatriza haifa natamatra uira nisitaka uatau kaizai mutariketra tikuizi saditi dalilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana tantara faharoa toko fahaefatra. Ary nanao alitara varahana izy 20 akio ny lavany 20 akio koa ny sakany ary 10 akio ny ahavony. Ary nanao ny tavin-drano anidina boribory lehibe izy 10 akio ny alehibe ny vavany 5 akio ny ahavony ary 30 akio ny manodidina azy. Ary teo ambanin'ny tavin-drano lehibe ny saronomby manodidina azy dia 10 amin'ny iray akio manodidina. 2 andalana ny saronomby sady niarana tao anidina tamin'ny tavin-drano. Ary ny tavin-drano dia nipetraka tambonin'ny saronomby 12, ny 3 nanatrika ny avaratra, ny 3 nanatrika ny andrefana ary ny 3 nanatrika ny atsimo ary ny 3 nanatrika ny atsinanana. Ny tavin-drano lehibe dia teo amboniny ary ny ady vody izy rehetra. Ary ny hateviny dia vody vom-pelatanana ary ny molony nataony tahaka ny molotry ny kapoaka dia tahaka ny von'ny lili ary mahalany 3,000 bata izy. Ary nanao tavin-drano 10 koa izy hanasana, ny 5 nataony tamin'ny ankavanana ary ny 5 tamin'ny ankavia. Ary ny zavatra atao fanatitra dorana dia nakobaka teo, fa ny tavin-drano lehibe kosa dia fisasan'ny mpisorona. Ary nanao ny fanaovan-jiro volamena 10 araka ny marika izy dia napetrany teo amin'ny tempoly 5 teo amin'ny ankavanana ary 5 teo amin'ny ankavia. Ary nanao latabatra 10 koa izy dia napetrany tao amin'ny tempoly 5 teo amin'ny ankavanana ary 5 teo amin'ny ankavia. Ary nanao lovia volamena 100 fa mafazana izy. Ary nanao ny kianjan'ny mpisorona sy ny kianja lehibe sy ny lela vavadiny kianja izy ary nopetahany takela barahina ny lela vavady. Ary ny tavin-drano lehibe nataony tamin'ny ankavanana dia teo amin'ny atsimo atsinanana. Ary Hirama nanao ny vilany fandrao fandavenona sy ny sotronafo ary ny lovia famafazana. Dia vitany Hirama ny asa izay nataony ho an'ny Solomona mpanjaka ho amin'ny tranon'Andriamanitra. Dia ny andro 2 sy ny boriboriny sy ny kapitaliny izay teny atampon'andro 2 sy ny arato 2 hafony ny boriboriny 2 momba ny kapitaly izay teo an-tampon'ny andry avy. Ary ny sary ny ampongaben-danitra 700 ho amin'ny harato 2, sary ny ampongaben-danitra 2 andalana ho amin'ny arato iray hafony ny boribory 2 momba ny kapitaly
izay teo an-tampon'ny andry avy. Ary nanao ireo fitoeran-tavin-drano izy, ary ny tavin-drano nataony teo amin'ny fitoerany, ary ny tavin-drano lehibe iray sy ny saronombo 12 ambaniny. Ary ny vilany fandraofandavenona sy ny sotronafo sy ny fitrepika ary ny fanaka rehetra momba azy dia nataony Iramaby na Hikakirama ho an'ny Solomonina mpanjaka ho amin'ny tranon'i Jehova tamin'ny varahina mangano andro. Teo amin'ny tany amoron'i Jordana no nanaovan'ny mpanjaka anidina azy tamin'ny tanimanga teo anelanelan'ny Sokota sy Zaretana. Toy izany no nanaovan'i Solomonina ireo fanaka rehetrarehetra ireo, fa tsy nozahana izay lanjany varahina. Ary Solomonina nanao ny fanaka rehetra izay tao amin'ny tranon'Andriamanitra, ny alitara volamena sy ny latabatra fitoeran'ny mofo aseo, ary ny fanaovan-jiro sy ny lela fanaovan-jirony mba ampirehetina eo anoloan'ny efitra anatiny araka ny fanao dia samy volamena tsara. Ny vonony sy ny lela fanaovan-jiro ary ny hetin-jiro dia samy volamena tsara indrindra avokoa. Ary ny antsy sy ny lovia famafazana sy ny lovia kely sy ny fitoeran-davenin-jiro dia samy volamena tsara. Ary ny lela varavarana teo anatin'ny trano dia ny makao amin'ny fitoerana masina indrindra sy ny lela varavarana ho amin'ny ati-trano lehibe dia samy volamena avokoa. Antokopihira ny feon'ny faminaniana. Zabako hitako fa vity otory ao aminao nataona Rijai, rifanai, ritukinai, anisiuma drakizai, kadeja. Say
izay ilay onja ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. raha mamaky ny baiboly ianao na ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao ao ny filazana nataon'i Jesosy ny amin'ireo fahamantarana izay hiseho milohan'ny heviandray eny amin'ny rahony lanitra. Ao amin'ny Matio 4:20 no ahitanao an'izany. Anisan'izany ny amin'ny fisiana mpamina ny sandoka, mpampianatra sandoka ary Kristy sandoka. Asa raha fantatrao fa misy zavatra 7 manandanja izay ahafantaranao an' Jesosy ary tsy hisy hitovizany amin'ireo mpamina ny sandoka. Manasanao ary izay mba hiaraka hijery ireo zavatra 7 manandanja izay mampiavaka an' Jesosy ireo. Milohan'izany dia ndeha araka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitra ao misaotra anao izay satria nomenao tombontsoa, nomenao tombonandro no ny famindram-po sy ny fitiavana lehibe izay tsy tratry ny sainay asehonao aminay isan'andro. Mangataka anao izay mba hamela ny elokay rehetra ary mangataka koa ny fanazavan-tsaina avy aminao, ampafantatra anay ny marina rehetra mba tsy ahadiso anay eo anatrehany toe-javatra izay miseho milohan'ny fihevinao eny amin'ny rahony lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny zavatra voalohany momba an'i Jesosy ary tsy mba ho hitanao amin'olombelona hafa izay velona teto tany mihitsy dia ity: avy any an-danitra izy no nakety an-tany. Efa talohan'i Abrahama ny nisiny fa tonga nofo izy mba hatanteraka ny mpilaniny famonjena antsika. Izay ny toetoetra voalohany nampiavaka an' Jesosy. Ny faharoa dia izao niaina tamin'ny fiainana tsy nisy fahotana izy nandritra n'izay fiainany tetỳ an-tany izay. Niaina tamin'ny fiainana tsy nisy fahotana izy, fiainana niankina tamin'Andriamanitra manontolo. Araka ny voalaza amin'ny Hebreo 4:4-12 manao hoe efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra izy tahaka antsika kanefa tsy nanota. Zao koa voalaza amin'ny Korinthiana 2:5-20 izay tsy mahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Taorian'izay ny zavatra anankiray fahatelo nampiavaka an'i Jesosy ary tsy tovizany amin'ny hafa rehetra dia ity: maty hitondra ny fahotan'ny olona rehetra Jesosy. Ny olona rehetra araka ny voalaza amin'ny Romana 7:17. Izy no manana ny fanalahidin'ny fahafatesana. Izy no afaka ho faty ary afaka hitsangana amin'ny maty. Izy zany no afaka manatanteraka ilay planina izay efa nataon'Andriamanitra. Ho faty teo amin'ny toerana tokony nahafatesako sy teo amin'ny nahafatesanao ary hitsangana amin'ny maty. Fahafatesana ny tambiny ota fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika ho ny voalaza amin'ny Romana 4:9-13. Maty izy mba hanaisotra ny fahotana zao tontolo zao araka ny voalaza amin'ny Jona 1:7. Tsy maty tao am-pasana izy dia nijanona tao fa nitsangana tamin'ny maty izy. Tsy mety ny hijerentsika mandrakariva an'i Jesosy mbola miantona eo amin'ny hazo fijaliana. Tsy eo tsony ny Mesiazy, efa nitsangana tamin'ny maty izy ary misolo vava sy misolo vava anao eo anatrehany seza fiandrianan'Andriamanitra. Amin'ny vavaka rehetra ataontsika dia izy no misolo vava antsika. Eo amin'ny fitsarany lanitra dia izy no misolo vava antsika. Nitsangana tamin'ny maty izy. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoantsika hoy ny apôstôly Paoly, ary mbola ao amin'ny fahotantsika ihany sika, ary very koa izay nodimandry tao amin'i Kristy. Zany voalaza amin'ny Korinthiana 1:12
andininy fa 17 sy ny 18 nitsangana tamin'ny maty izy ho santatra izay hitsangana amin'ny maty amin'ireo namantsika izay maty tao amin'ny tompo. Rehefa tonga Kristy dia hitsangana amin'ny maty izy ireny. Satria velona aho dia ho velona koa ianareo hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 4:17. Ary indro zao momba anareo mandrakariva mba hara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao hoy izy ao Maty 7:20. Andriamanitra velona izany momba antsika ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao izany fa tsy Andriamanitra maty akory sanatriany vava. Anisan'ny nampiavaka an' Jesosy koa ary tsy tovizany amin'ny hafa rehetra, tsy nijanona tao am-pasana fotsiny izy, tsy nitsangana tamin'ny maty ihany, fa niakatra any an-danitra Jesosy. Ao anao ny voalaza ny eo amin'ny Jaona 4:11 ka hatramin'ny 7. Jaona 4:11 ka hatramin'ny 7. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra, minoa koa ao an-trano raiky misy fitoerana maro, fa handeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary ho avy indray ka andray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Zany ny planin'Andriamanitra. Tsy maty ny solo eloko atsika fotsiny izy, fa nanao planina mba hahatonga atsika ho afaka mitoetra miaraka amin'ny mandrakizay. Zany ilay Andriamanitra fitiavana, tena fitiavana, ary maharo-po amiko, maharo-po aminao, mandra-pahatonga atsika hiverina tanteraka aminy, ho tonga amin'ny fibebahana feno. Ny toetra anankiray izay mampiavaka an' Jesosy ihany koa amin'izao fotoana izao dia manao asa fanompoana mampisorona be antsika any an-danitra Jesosy. Miezaka manomana antsika ho mendrika an'ilay toerana any an-danitra hatrany Jesosy. Izay no anton'izany asa fanompoana ataony manokana any an-danitra izany. Izao voalaza ao amin'ny Hebreo 2:17 sy ny 18. Hebreo 2:17 sy ny 18. Koa amin'izany dia miendrika mba hatao tahaka ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra izy, mba ho mpisorona be mamindra fo sy mahatokony amin'Andriamanitra, mba hanaova ny fanavotana noho ny heloko ny olona, fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana entiny dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Tonga teto amin'ity tontolo tsika ity Jesosy, tontolo izay efa simba ny fahotana, mba hanao fanavotana ho an'ny fahotan'ny olona tsirairay, hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahorian'ny fanandevozan'ny fahotana. Maty hamonjy antsika izy, mba hahafahany mamongotra tanteraka hatrany amin'ny fakany ny fahotana. Ny fahotana izay anton'ny fahoriana rehetra misy eto amin'ity tany ity, anton'ny fijaliana rehetra sy ny faharatsiana rehetra izay mety ho fantatrao. Zany ny planin'Andriamanitra, ny amerina antsika indray eo amin'ilay fiainana izay tsy ilaitra ny fahafatesana intsony. Jesosy izay mpisorona be antsika dia tonga tahaka ny rahalahy antsika amin'ny lafiny rehetra. Mijoro ho mpanelanelana antsika ao anatrehany ray mandrakariva izy ankehitriny amin'izao fotoana izao. Ivavaka miakatra ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy io dia izy manao fanelanelanana mba hahatonga an'izany isy lanjany, isy vidiny, azo valiny. Ilay Jesosy izay nitsodrano ny ankizy, nanafaka ilay vehivavy azo latanana nijangajanga, ary namela ny fahotan'ilay jiolahy efa ho faty teo ankazo fijaliana. Io Jesosy io ihany no miasa any an-danitra amin'izao fotoana izao, mangataka izay rehetra ilaitsika ho fanampiana antsika rehefa alaim-panahy isika, ary atonga antsika ahazo rariny eo anatrehan'Andriamanitra hatranetrany rehefa mivavaka isika. Tsy vitany hoe mijanona any an-danitra izy misolo vava antsika amin'izao fotoana izao, fa ny antony anankiray mahatonga azy manao an'izany dia ity: hiverina indray izy, handray izay rehetra nanaiky ny famonjenana tolony. Araka ny voalazany hoe, raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako ny toeranareo koa. Jaona 4:17. Rehefa hiverina Jesosy dia hanafaka atsika amin'ny fahotana, ny aretina, ny loza, ny fahafatesana izay mandrakotra ity planeta ity.
iarahaba antsika tonga soa amin'ilay tontolo vaovao misy fahasambarana sy fiainana mandrakizay izy. Ny planina nataon'Andriamanitra ho famonjenantsika izay efa natombony ary tohizany dia tsy maintsy fitainy hatramin'ny farany. Ilay Andriamanitra manana ny hery rehetra, manana ny fahefana rehetra no hanatanteraka an'izany. Ny faniriako, ny fanirianay rehetra eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana dia mba ho tafahoana soamatsara any an-danitra avokoa isika, satria samy nandray an' Jesosy ho mpamonjy ny tenantsika isan'andro. Amen. Heritage Singers. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. The Voice of Hope. There'll be no sorrows there, and no more burdens to bear, no more sickness and no more pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. Oh, what a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be.
alasaro ny faminaniana ao amin'ny baiboly. alasaro ny faminaniana ao amin'ny baiboly. famelabelarana ratsoratra masina manokana no man'ny radio advantista iraisany pirenena ho anao, iresahana mivantana mikasika ireo afatra maika ampitain'andriamanitra ho an'ny olona rehetra mialohan'ny avian'i jesosy indray eny amin'ny raha ony lanitra. ny fotoana manomboka ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao mandritry ny 20 andro. amboary teny izao ary ny fotoananao sy ny fianakavianao. asaony rehetra narak'izany sy tapaka isan'andro. alasaro ny faminaniana ao amin'ny baiboly. alasaro ny faminaniana ao amin'ny baiboly. alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. ampifaliana indray no iara-bako antsika izay manaraka ity fandarina ity ahafana miaraka mandalina ny famarinan'ny tenin'andriamanitra. ny lohateny an'io dia hoe mahafantatra an'andriamanitra mialoha ny andalianantsika ny loha hevitra dia andao isika hiaraka hivavaka. ray tsara indrindro tianay ny hafantatra anao amin'ny alalan'ny teninao, koa rahandalina izany zay dia mba manatreh izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fananao masina, ka izany fitarian-dalana izany no hatonga anay hafantatra ny fahamarinan'ny teninao ary hahafahanay matoky ianao bebe koa mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra. nosaotra tompo amin'ny anaran'i jesosy no angatanay sy andrinay izany vavaka izany. amen. tena zava-dehibe izany hoe mahafantatra an'andriamanitra, ilay mpamorona naharin'ny lanitra, ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy. izany dia mba ahatonga antsika tsy hanompo na hovariana amin'ireo andriamanitra sampy marobe isan-karazany izay mety ho tiantsika sy lalaintsika mihoatra no andriamanitra, ka mety hitondrantsika amin'ny fahaverezana mihitsy ny safidy ratsy tahaka izany. ny baiboly ry havana dia manambara ny fiainana mandrakizay dia tsinona fa ny fahafantarana an'andriamanitra. ao amin'ny Jaona 7:7 ary 9:7 dia zao no lazay ny tenin'andriamanitra: ary zao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay efa nirainao. Andriamanitra ilay ray mandrakizay no mpamorona, loharano mpiazona ary mpanjaka ny voary manontolo. marina sy masina izy, mamindra fo sy maharim-po, tsy mora tezitra ary ampoka fitiavana tsy miova sy mahatoky. ireo atsara toetra sy hery miseho amin'ny zanaka sy ny fanamasina dia fanambarana ny an'ny ray ihany koa. hitantsika izany eo amin'ny bokin'ny Genesis 1:1, ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 4:12, Kortiana 2:5-7, Jaona 3:7, Jaona 1:7, Timoty 1:1-7, Exodosy 4:3-7, ary ao amin'ny Jaona 4:7.
zao no lazay ny bokin'ny Timoty voalohany toko voalohany ary ny 7:10 ary ho an'ny mpanjaka tsy manataloha tsy mety maty tsy hita dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ane lay laza sy ny voninahitra mandrakizay amen. Mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe move fantatsika daholo ny momba an'Andriamanitra rehetra ny valiny riavana dia tsia amin'ny maha olombelona izay voafetra atsika. Zao no lazay bokin'ny Deutéronomie 7:20 any Jehovah Andriamanitsika ny zava-miafina fa atsika sy zanatsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara akataovitsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Tsy maintsy mionona amin'izay nambara isika, izany ny maha olombelona voafetra atsika. Andriamanitra irery ihany riavana no mahay sy mahafantatra ny zavatra rehetra. Reto misy antonany amin'ny ampahan'ireo zava-miafina tsy mbola takatra ny saitsika. Oviana ary ahoana no nampisy an'Andriamanitra. Ahoana tsara zany hoe persona telo nefa iray. Ery ahoana no nampitsangana an' Jesosy tamin'ny maty. Ikeo izay voasoratra fa izay tsy nambara tamintsika dia mistero zanako hoy mompera. Moa ve misy Andriamanitra afa-tsy Jehova? Ny valiny dia izao ao amin'ny bokin'ny Isaia 5:7-5:9. Izao ny Jehova fa tsy misy hafa. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao. Izao efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatray ianao, mba hafantarana trany amin'ny fiposahan'ny masoandro ka trany amin'ny fileteny fa tsy misy afa-tsy izao. Izao ny Jehova fa tsy misy hafa. Manamafy izany izay voalaza amin'ny bokin'ny Isaia 5:7 ihany ary ny 9:7. Fa izao no lazain'i Jehova izay nahary ny lanitra. Izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy nahavita azy. Izy no mandamina azy, tsy olo-tany tsy misy endrika tsy akory no namorona ny azy, fa nataony honenana. Izao ny Jehova ary tsy misy hafa. Fanontaniana fahatelo dia hoe moa mahafaly an'Andriamanitra ny filazana tsy mba marina momba azy? Valiny tsy riavana. Mampirehitra ny fahatezerany izany. Ao amin'ny bokin'ny Joba 2:7. Ary rehefa voalazan'i Jehova tamin'ny Joba izany teny izany, dia hoy kosa tamin'ny Elifaza Temanita: mirehitra aminao sy ny sakaizanao roalahy ny fahatezerako, satria tsy mba marina tahaka amin'ny filazan'i Joba mpanompoko ny filazanareo ahy. Fanontaniana fahaefatra: inona ireo didy nataon'Andriamanitra ny amin'ny anompoana azy ireny? Valiny, Andriamanitra dia tena saro-piaro amin'ny Andriamanitra tokana azy, ka tsy azo ampilarina azy amin'ireo Andriamanitra zavaboary sampy. Izao no voalazan'ny 10 ao amin'ny bokin'ny Exodus 20 7-5. Aza manana andriamanikafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, na ny mety ho endrika ny zavatra izay ny amin'ny lanitra ambony, na izay ty amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miakoko anatrehany ary aza manompo azy. Fa izao Jehova Andriamanitrao dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika dia amin'izay mankahala ahy. 5. Fantatrao ve fa fahazavana Andriamanitra? Isaia 40:7 dia milaza ny tena toetran'Andriamanitra
amin'ny mamazava azy amin'ny mahafazavana azy ary nataon'andriamanitra lohalarana mihitsy tamin'ny famoronana na nasaraka ny maizina sy ny mazava. Zao ny voalazany teny: tsy ny masoandro intsony no fanazavananao no ny andro, ary tsy ny fangarangaran'ny volana no anazavanao, fa Jehova no fahazavananao mandrakizay, ary Andriamanitrao no ho voninahitrao. Ao amin'ny episteliny Jakoba 1:7, ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinany. Fantatrao ve fa Andriamanitra dia mpamorona sy tompon'ny zavatra rehetra? Valiny eny tokoa ny fanekeko azy ho mpamorona ahy dia hatonga hanompo sy hamevoninahitra azy. Zao mantsy lazain'ny bokin'ny Genesis 1:1, tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nahary ny lanitra sy ny tany. Salamo 4:1, any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra zao sy ny mponina eo aminy. Amin'ny bokin'ny Isaia 5:7, any 9:7, fa izao ny lazain'i Jehova izay nahary ny lanitra, izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy nahavita azy, izy no nandamina azy, tsy ho tany, tsy misy endrika tsy akory ny namoronany azy, fa natao nonenana, izao ny Jehova ary tsy misy hafa. Isaia 7:20, asandrato ny masonareo ka mijere, iza ny nary reny, iza ny mamoaka ny antokony araka nisany, sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy, noho ny aben'ny fatanjahany sy ny heriny tsy toa, ka tsy misy diso reny na dia iray akory aza. Nehemi 7:9, ianao dia ianao irery ihany no Jehova, ianao no nanao ny lanitra dia ny lanitry ny lanitra mba nyzay rehetra ny aminy, ny tany sy zay rehetra ho aminy, ary ianao no mamelona azy rehetra, ary ireo maro any an-danitra sy amin'ny akoaka eo anatrehinao. Fanontaniana manaraka dia izao: nahoana no tsy natsoina tamin'ny anarany ny masoandro sy ny volana? Valy ry havana, dia hitantsika amin'ny bokin'ny Genesis 1:1, ary Andriamanitra nanao ny fanazavana roa lehibe, dia ny fanazavana lehibe ho mpanapaka ny andro, ary ny fanazavana kely ho mpanapaka ny alina sy ny kintana. Ho an'ny kolotsaina maro, ny masoandro sy ny volana dia Andriamanitra izay nandranjara tamin'ny famoronana ny tany sy ny olombelona. Ohatra amin'izany, ny Egyptianina dia nino fa ny masoandro, antsoina hoe Ra, no namorona ny mananena rehetra. Noho izany, ireo zavatra eny amin'ny lanitra ireo dia ny akofan'ny akabeazan'ireo kolotsaina tamin'ny vanim-potoana fahiny. Manome fanazavana ny amin'izany ny Genesisy, no arian'Andriamanitra hanao asa manokana izy ireo, fanazavana fotsiny ihany izay tsy misy aina akory. Tapitra treo ny fandaharantsika, saotra n'Andriamanitsika no ny teny izay voambara, ndaosika hiaraka hivavaka. Raha ny tsarindrindra ny an-danitra, fantatray ianao amin'ny alalan'ny teninao, fantatray ny fahamasinanao, fantatray ny fahefanao, ny mampamorona anao mifehy ny zavatra rehetra, ary anisan'izany izay mpanomponao. Koa mahatoky ianao izay mametraka ny fiainanahy manontolo eo am-pelatananao mba ho anjakanao, anehonao ny voninahitrao. Mba tanterao izany fa irinay, angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zokinay. Amen. Ry havana,
faranetindray ny fiarahantsika mandalina ny tenin'andriamanitra. Mametraka ny veloma mandra-piana aminao ny namanao velomanatsoa Jonason Pitory ny filazantsara. alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. tarika harilala AWR téléphone 034 06 797 62. Ilay feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Isaorantsika ny raintsika ny an-danitra
no ny tombontso omeny azahoana manohy ny fandalinana ny teniny. Miaraba sady manasanao anjoy izao fiarah-mianatra izao ny namanao Kaleba Andritsikivy. Iza no voata mihoatra ny Israely? Izany indray no lohatenin'ny fianarantsika ao anatin'ny andro vitsivitsy. Andelosika hivavaka aty am-panomboana. Rainay izay any an-danitro, voafetra ny sainay ka mety tsy ho takatray amin'ny fahafenony ny afatra ao anay ao amin'ny teninao. Koa mangataka ny fanahinao masina izahay ambomba izao fianarana izao. Ampio mba tsy hompihainy fotsiny izahay fa mba hanaiky ho van'ny teninao, ka mba hitombo amin'ny fanafana an'i Jesosy zanakao izahay. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Misy hatrany ny andinin'ny fototra izay ataontsika tsenjery ka ny amin'ity lesona ity dia ny Deutéronomie 4:9. Andeha rahantsika manono zany tsenjery zany. Deutéronomie 4:9. Ary iza ny firenena na dia lehibe aza no mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalàna rehetra izao izay ataoko eo anatrehanareo anio? Ary iza ny firenena na dia lehibe aza no mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalàna rehetra izao izay ataoko eo anatrehanareo anio? Raha mamaky ny toko 3 voalohany ao amin'ny Deutéronomie isika dia ahita fa ny tantara fotsiny ireo toe-javatra nandalovan'ny zanak'Israely ireo toko ireo. Rehefa tonga eo amin'ny toko 4 isika dia toy ny toriteny kokoa no fahitana ilay lesona momba ny tantara. Tsy dia natao an'ireo fatrapitia tantara loatra ny fitantarana ny toe-javatra niainan'izy ireo, fa nanana tanjona manokana dia ny aneo aminy ny hery sy ny fahasoavan'Andriamanitra niasa teo amin'ny zanak'Israely. Na dia nanao fahadisoana azy ity vahoaka ity dia mbola nanaja ny fanekena ny fanaovany tamin'izy ireo Andriamanitra. Ny teny voalohany eo amin'ny toko 4 dia manao hoe ary ankehitriny na ankehitriny na hoe koa ankehitriny. Mampitoy ny filazana tantara teo aloha sy ny toe-javatra manaraka ny hoe koa ankehitriny. Hoy isika teo hoe toy ny toriteny ny toko 4 na koa lesona sy fanapahan-kevitra raisina taorian'ny fampatsiahivana ny tantara tao amin'ireo toko 3 voalohany. Manomboka eto izany arak'ilay hoe koa ankehitriny dia asain'i Mosesy manao izay zavatra irian'Andriamanitra taony ny zanak'Israely. Inona moa izany? Andeovaka itsika ny Deutéronomie 4:12. Deutéronomie 4:12. Ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovahandriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra an'i Jehovahandriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hoti azy sy hanompo an'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra? Mazava arak'izany ny fampiasana ny teny hoe miaino na shema ao amin'ny Deutéronomie 4. Mandrenesa na miaino na koa mankatoava no dikan'io mato an-teny io, ary fiatomboan'ny vavaka manan-danja eo amin'ny zanak'Israely araka ny efa nianarantsika tany aloha. Izao no hevitra ambaran'ny fiatomboan'ity Deutéronomie 4 ity. Ary ankehitriny ry Israely, noho izay efa nataoko ho anareo dia aoka ianareo anao arak'izay andidiko anareo izao. Ahoana ny amintsika? Efa manana ny marina rehetra ve isika ary tanteraka amin'ny toe-panaharaka an'Andriamanitra ka tsy mila miaino sy mankatoa tahaka ny zanak'Israely tsony? Tsia! Izao ny teny mazava nataon'i Jesosy ho antsika izay tratra n'izao andro farany izao. Apokalipsy 1:7. Apokalipsy 1:7. Sambatra izay mamaky sy ny miaino ny teny'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra tao anatiny fa antomotra ny andro. Engane isika mba tsy ho inisan'ireo manatsofina fa tsy mandre fa mba ho mpiaino mpakatao kosa. Isaraka vetivety indray isika mametraka ny mandrapitafa aminao ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy.
mitarika rija malala. Andao yalana zalaye nireaky ty tany ty fiainandratsy ty veno atao atamany sodokan'ireo filibany. Andao yalana zalaye nde ovain'indray ny famindra reo zavatra hita tsy nety talo ho avao zina atao miry. Andao yalana zalaye nireaky ty tany ty fiainandratsy ty veno atao atamany sodokan'ireo filibany. Andao yalana zalaye nde ovain'indray ny famindra reo zavatra hita tsy nety talo ho avao zina atao miry. Andao zalaye reo ratsy fanao ndao yalana. Andao zalaye jibebaky any sauda. Andao zalaye fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatraoka ny amparany vao intoma. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Andao yalana zalaye zay rehetra mety ho faratsina ka ny ora fifosafosana talo hitorina anaovanaso. Ny androm-piaina amintsika rehetra eo avaozina tsisy febe kisika talo izay feno aleme ho mpitory afapaonje. Andao zalaye hitariky izay tsy ao ambala. Andao zalaye mivonona malaky sauda. Andao zalaye miakamona roa iala aza mangataka ny ambitsola fa any no andro fiova. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.